Faly miarabanao manaraka ity vidéo ity ny tenako. Pariferakotoniana no anarako. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Mpiangaly taranja aiady maro mifangaro. Feno fankasitranan'Andriamanitra fa noho ny fitahiny sy ny fahasoavany dia afaka manao ity vidéo ity indray ny tenako tafasidinika aminareo eto. Ilay fanontaniana voalohany no valiko dia mikasika an'ilay hoe ahoana no atao hanatsarana ny vovokaina. Efa nisy vidéo faharoa moa natao tamin'izy iny ary mbola ho avy ny vidéo manaraka. Fa ity kosa, ity manaraka ity kosa dia hamaly fanontaniana iray indray mikasika an'ilay hoe ahoana ny atao raha hanangana club na fikambanana ara-panatanjahantena anankiray, club na section na ligue na fédération. Tena moa dia efa tao anatin'ny fitantanana taranja-panatanjahantena iray na maromaro ihany koa dia ny traikefa azoko tamin'izay zany no zaraiko aminareo eto sy ny torohevitra na sosokevitra atolotra anareo. Misaotra tamin'ny valiteny izay nomenareo tamin'ilay vidéo farany teo ireny. Ahoana ny atao raha hanangana fikambanana ara-panatanjahantena na club na section na ligue na fédération? Voalohany indrindra aloha dia mila manantona any amin'ny DRJS na any amin'ny any ministère jeunesse et sport izay akaiky indrindra anareo zany no anatonana hoe izay dia hanangana club ohatra. Rehefa tonga any dia ameny taratasy ianareo na sainy manao photocopie an'ilay statut type izay ahitana ny statut izay itovizany rehetrarehetra io. Ao anaty ankoatran'izay statut type izay dia misy taratasy ihany koa miaraka ao ahitana ny listra n'ireo komity mpitantana sy ny mpanolontsaina izay hovidiana amina fivoriam-be izay tsy maintsy ho atao. Dia ankoatran'izay dia misy ihany koa taratasy milaza ny mombamomba an'ireo olona voafidy ireo ary ny tatitra momba ny fivoriam-be izay natao nanaovana an'io. Raha hoe voalohany izy vao natsangana dia ilay hoe tatitra mikasika ny fananganana voalohany an'ilay fikambanana ara-panatanjahantena zany. Dia araka voalazako teo hoe mila manao fivoriam-be aloha atsoy daholo ilay izay rehetrarehetra voakasika an'io fanatanjahantena tiana hatsangana io na ilay club zany. Mpikatroka, ny mpakafy, ny ray aman-dreny, ny teknisianina. Raha maromaro moa ny teknisianina dia rehefa mandeha zany fifidianana dia mila mifidy teknisianina anankiray, tale teknika zany io. Anisan'ny tsy maintsy fidiana ihany koa ny ao anatin'ny birao mpitantana, ny filoha, ny sekretera generaly ary ny mpitamboky. Ankoatran'ireo dia misy ny mpanolontsaina. Mety azo atao ny manisy filoha-lefitra, azo atao ihany koa manisy ny mpitamboky lefitra, arakaraka ny habetsaky ny olona tonga manatrika an'ilay fivoriam-be moa zany. Fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fivoriam-be no hananganana fikambanana ara-panatanjahantena iray na club na section na ligue na fédération io. Tsy maintsy amin'izay ihany no hananganana anazy. Manarak'izay araka ny teneniko teo dia tsy maintsy misy fifidianana atao mandritra an'ilay fivoriam-be. Fidiana tsirairay na fidiana amina lista zany ilay olona eo. Misy tonga dia hoe ity misy lista na olona hilatsaka ikambana dia efa voalaza ao daholo zany hoe raha anona ny président, raha anona ny SG, raha anona ny trésorier, dia ireto ny conseiller. Na hoe fidiana tsirairay isaky ny posta zany ireo olona ireo dia arak'ilay voalazako teo ireo posta tsirairay ireo tsy maintsy fidiana daholo. Arakarak'izay fanarahany eo amin'ny fivoriam-be. Rehefa tapitra ny fivoriam-be voafidy ilay olona tsirairay dia atao raiketina an-tsoratra amin'ilay taratasy nalaina tany amin'ny DRJS lazaiko teo ilay izy ary fenoina tsara ireny zany. Ilay statut type moa zany iny tsy afaka kitihana fa ny procès verbal na ny tatitra no tsy maintsy fenoina hoe izavy ny tonga nanatrika tao, izavy ny lany tao. Nandritran'io dia fenoina arakarak'izay zany ilay izy. Iza ny président, iza ny SG, iza ny trésorier, iza ny secrétaire général, iza no conseiller, iza no
directeur technique. Reo zany a finoana ao anatin'le tatitra, asiana sonisy ny cachean'ny fikambanana ary entina miverina makany amin'ny direction régionale des sports na entina any amin'ny ministère de jeunesse et sport, de mahazo an'le atao hoe certificat de conformité. Amin'ny alalan'iny zany no ahafantarana hoe tena mijoro ara-panjakana tokoa, ara-dalàna ilay fikambanana iray na club ao aio na section na ligue na fédération. Amin'ny alalan'iny amin'izay no ahafahana manao hetsika isan-karazany, ahafahana manokatra compte bancaire ary ahafahana hoe mitady mpanampy zany na sponsor. De afaka manao hetsika amin'izay. Ankoatran'ireo taratasy ireo de tsy maintsy mila taratasy foronina ihany koa ny tale teknika, anisan'izany aloha ny diplôma ahafahany mampianatra. Ankoatran'izay ny certificat médical, de ankoatran'izay ny plan ny salle d'entraînement, ahitana hoe aiza ny fanaovana entraînement, aiza ny vestiaire, aiza ny douche sy ny aiza ny fipetraky ny fitaovana isan-karazany. Reo zany dossier reo tsy maintsy tadavin'ny directeur technique no mamokatra anazy zany, ampiarahana amin'le statut type sy ny procès verbal moa zany reo tatitry ny fivorim-be, de alefany amin'ny averina any amin'ny DRJS ahafahana mangataka an'le certificat de conformité. Rehefa ara-dalàna le salle sy ny sisa de mahazo le certificat de conformité amin'izay. Mialatsiny somary ohatran'ny fandingana kely le izy teo fa zay ny fandehany zany. Tsy maintsy mamorona dossier ihany koa ny tale technique. Ny tale technique de azo asiana lefitra ihany koa hoe directeur technique adjoint. Manampy zany, manampy an'le ray satria mety maromaro ianareo nao mety azo atao roa na telo ny directeur technique adjoint. Na raha ohatra hoe omnisport le izy de mety manana tale technique tsirairay isaky ny taranja zany, fa anankiray ihany ny tena tale technique fa ny hafa mpanampy. Zay ny tokony atao raha ohatra ka hoe anangana fikambanana ara-panatanjahantena iray. Manao fivorim-be, manao tatitry ny fivorim-be hoe izy avy no olona tonga tao, izy avy no voafidy ho président, secrétaire général, trésorier, conseiller, izy no voafidy directeur technique, de mamerina ireo dossier voalazako teo aloha teo any amin'ny DRJS mba azahoana an'le atao hoe certificat de conformité, zay ilazana fa mitsangana ara-dalàna ilay fikambanana ara-panatanjahantena, na io club, na io section, na io ligue, na io fédération, saika hitovizana avokoa. Mahasamy hafa azy kely fotsiny eo amin'le resaka hoe statut sy ny règlement intérieur. Ny any amin'ny club sy ny section sy ny ligue efa misy an'le hoe statut type zay alaina fotsiny any amin'ny DRJS ozy ateo, fa ny fédération kosa dia miankina amin'le statut any amin'ny fédération internationale izay rattaché misy anazy no arakarakin'iny no andrafetana an'le statut an'ny fédération. Tokony hifanaraka amin'izay ihany koa nefa ilay statut sy ny règlement intérieur an'le fédération sy an'le ligue sy ny section sy ny club, fa tsy tokony hifanipaka amin'izay voalaza any amin'ny fitantanana ambonimbony kokoa. Raha toa ka misy fanontaniana fanamarihana na tsikera tianareo atao dia afaka ataonareo zany ary raisiko ampitiavana. Misaotra indrindra dia manaraka indray eo. Velome.